raha banao tokatrano manaraka ny météo amin'izao fotoana izao mahakasika an'ilay rivodoza tikiledia mianalavitra ny morontsiraka atsimony nosy atrany ity rivodoza ity ny raona izay niaraka tamina ny rambony raha zay no azo ilazantsika azy dia mbola mitoetra kosa any amin'ny tenony atsimo Madagascar ary ny fisiny ihany koa dia nisany manomevana ny rotsakorana izay mety mitondra rotsakorana betsaka any amin'ny tapany atsimo Madagascar manomboka amin'ity anio ity ka manoloana izany indrindra dia misy araka izany ny fampitandremana noho ny abetsahana rotsakorana izay miatra manomboka amin'ity anio ity izany ho an'ny faritra atsimo andrefana sy ny faritra androya ary filazana miloko mavo kosa izay atombanana ho an'ny rapitso any amin'ny distrikany akora midongy atsimo betroka vangaindrano izay mety hitatra hatramin'ny alahady kosa izany ho an'ny faritra nosy ka manoloana izay rehetrarehetra izay dia entanina izany ny ponina anaraka toromarika izay meny ireo manam-pahefana isa tokony amin'ireo toerana rehetra voakasika an'izay abetsahana rotsakorana izay fa raha iverenana kosa indray amin'ny ankapobeny ny mamaritra ny toetry ny androntsika dia ny fisin'ilay rivodoza ato atsimo Madagasikara izay manome vana tanteraka ny oram-baratra amina faritra maro ary mety raikotroka izany ho any ilany atsinanana kosa nefa ao anatin'izay dia misy ny rivotra mangatsika izay manomboka manosika tsikelikely avy ato atsinanany nosika miverina maimaina ny andro araka izany ary mety hitatra ho an'ny faritra analamanga ihany koa izay andro maina izay raha tsy any amin'ny alahady anoany izay tombanana iverina indray ny rotsakorana raha ho an'ny analamanga manokana toy izao ny toetry ny androntsika roa ny rapiso ny maraina aloha dia mbola somary isy ny tandrifindraona any amin'ny tapany atsimony Madagasikara ny faritra androya atsimo andrefana sy ny faritra anosy mitoetra ihany koa izay ho ny morontsiraka avaratra andrefany Madagasikara ny ambiny dia mandraona ny andro na ibalika moa ny masoandro indrindra ho an'ny morontsiraka atsinanany nosy ho an'ny rapiso tolakandro kosa indray mitoy ny orana izay mety hoaraikotroko amin'ny faritry melaky ny any amin'ny faritry bongolava itasy ny any amin'ny faritry menabe ny faritry vakinankaratra moromania matsiatra ambony iorombe ary ny faritra atsimo andrefana ny faritra androy sy anosy toraka izay koa ny any amin'ny faritra atsimo atsinanana mandraona kosa ny andro ho an'ny faritra analamanga ny atsinanana vakinankaratra sy moromania ary ny tapany avaratra amin'ny faritry boeny izay manakaiky ny tenony atsimo amin'ny faritra sofy ihany koa mandraona amin'ny ankapobeny fa mety isy ihany nefa ny tandrifindraona mahalana amina toerana sasany ho an'ny faritra atsinanana alaotra mangory sy ny faritry vatovavy fitovinany kosa indray dia tena maina tanteraka aloha ny andro raha ny vinavina hatrany raha ny maripana ho vinavina amin'izay andro ny rapitso izay miakatra ny maripana amin'ny ankapobeny saika manerana nosy tafiakatra hatramin'ny 23 degré celsius zany ho an'ny voatany ary miakatra hatrany amin'ny 23 degré celsius kosa ho an'ny tapany avara rehefa ny Madagasikara iny ny toetry ny androntsika ho an'ny sabotsy ary mbola misy hatrany ny orana tandrifindraona mety hoaraikotroka amina faritra maro saika manerana ny nosy ny any amin'ny tapany avaratra ny avoatany ary ny tapany atsimony Madagasikara ho an'ny faritra analamanga betsiboka alaotra mangoro ny faritra atsinanana ny any amin'ny faritra analanjofo savasy ny faritra ambatsoa ary ny faritra vatovavy kosa indray dia maina ny andro amin'ny ankapobeny raha ny maripana vinavina dia mety manodidina ny 7 ka hatramin'ny 23 degré celsius ho an'ny avoatany manodidina ny 7 ka hatramin'ny 13 degré celsius kosa ho an'ny morontsiraka atsinanany nosy ary mbola miakatra hatrany amin'ny 13 degré celsius ny maripana any amin'ny atitany avaratra andrefany Madagasikara ny toetry ny androntsika ho an'ny alahady ary amarantsika ny fandarana miverina hatrany ny orana saika amin'ny tapakandro ariva amina faritra maro manerana ny nosy akoatra ny faritra atsinan'ny Madagasikara iny izay tombanana ho maimaina hatrany ny andro manomboka any amin'ny faritra sava izay ka hatrany amin'ny faritra atsimo atsinanana ary ny ambiny moa araky ny fandrorisana teo dia miandry orana tandrifindraona mety hoaraikotroka raha ny maripana ho vinavina amin'izay andro ny alahady izay mbola miakatra hatrany aloha ny maripana indrindra ho an'ny avoatany manodidina ny 13 degré celsius ny amorony indrindra hitantsika any amin'ny faritra analamanga izany ho an'ny faritra betsiboka kosa dia ahitana fiakarana ihany koa izay 7 degré celsius ny maripana andrasana amin'izay andro ny alahady izay ny mety eo tamin'ity an'io ty ary raha pisindray fotoana manaraka velomata